tontolon'ny finoana etsika goavana no tanterahan'ny firaisan'ny dekona sy ny loholona ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ny sabotsy avizao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina anasana ny rehetra ny fandaharam-potoana rehetra ao amin'ny fotoana io. Ankalaza ny faharoapolo taona ny firaisan'ny diakona sy ny loholona ao amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana 10 amin'ity taona ity. Ka fitaovam-bavahana sy antsapiderana no anamarika izany amin'ny asabotsy izao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina iarahana amin'ireo atoko-pihira ara-pilazantsara. Dia izy io tontolo andro ny lapa-maraina fanompom-bavahana dia ny tolakandro antsapiderana. Dia ny antsapiderana moa iarahana amin'ny ampifitisy groupe lorarako-tomanonsy ny atoko-pihira orima sy tomina ary ny mitovy fiadanana. Ny maraina fanompom-bavahana anasana kristiana rehetra. Misy hatrany amin'ny 9,000 ireo diakona sy loholona ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana izay miparitaka any amin'ireo fitandremana miisa 12. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiangonana ny diakona sy ny loholona izay miara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina. Fehezina amin'ny hoe mpiara-miasa amin'ny mpitandrina ny dekona sy ny loholona zany hoe tsy misy fitandremana mandeha na fiangonana mandroso raha tsy misy dekona sy ny loholona. Ary reto zavatra telo reto na voambolana teknika anankitelo no mameha ny andraikitra ny dekona sy ny loholona na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fiarahamonina. Misy ny atao hoe koinonia fa misy koa ny atao hoe diakonia ny farany indrindra izay mahakasika manokana ny fiarahamonina sy ny firenena dia ny marturia na fijoroana vavolombelona. Isan'ny synodam-paritany iray ao anatin'ny 730 mivondrona ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny synodam-paritany Antananarivo andrefana 10.